Manana fidiana mahery vaika sy tena hoe miaro atsika sy manavitra atsika sy mampahery atsika ary mamonjy atsika mihitsy amin'ny herin'ny devoly sy ny fahafatesana sy ny aretina rehetrarehetra ry havana isika mpanompon'Andriamanitra, isika kristiana ary isika mpino dia tsy inona izany fa nirahan'i Jesosy. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 12 ka ny andininy fa 1:10 dia misy tenin'Andriamanitra milaza toy izao manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ary izy ireo dia naharesy azy noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamaminy aina intsony izy na dia ho faty azy. Izy ireo dia naharesy azy, naharesy an'ilay menarana ela, naharesy an'ilay dragona noho ny amin'ny inona, noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Izay fidiana lehibe amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy izay no hoentina amintsika atao anatin'ity tenin'Andriamanitra androany ity. Raisoa ny fanahy masina. Tsy miafina amintsika ry havana ny zava-misy amin'izao fotoana izao efa herintaona eo izay nandripaka sy nandrava firenena vahoaka maro manerana amin'izao tontolo izao ity otrikavalanaretina coronavirus na Covid-19 ity. Mba anisan'ny votao anatin'izany koa izahay mianakavy kely tany ampiasana tany dia tratran'ilay otrikaretina ilay zanakay anankiray dia tonga izy nandamaka tao am-pandriana dia tao anatin'izay izany dia nandelo ny 2 andro, 3 andro, 4 andro herinandro voalohany, herinandro faharoa sady tsy mihinan-kanina no manavy foana ambony be ny hafanana ary tena hoe marary an-doha tsakijana rehetrarehetra izany. Tsisy azo natao afa-tsy ny hoe tena andeha hitoraka amin'i Jesosy, vavaka fifadian-kanina nitady ny tavan'Andriamanitra ary ny farany izany dia tena hoe nanao ny asa fandroana devoly, nanao ny rahan'i Jesosy ary izay fanaovana ny rahan'i Jesosy izay no atoro antsika rehetrarehetra mba hahatonga antsika ihany koa izany eo anatrehan'ny aretina, eo anatrehan'ny loza, eo anatrehan'ny zavatra tampoka sy ny zavatra maro samihafa dia tena aoko fantatra mihitsy hoe tena mahery ny rahan'i Jesosy io. Dia naka rano eraky ny vera izany dia namasinina io araka ny tenin'Andriamanitra hoe izay fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra ary ny Apokalipsy izay nivakiantsika teo moa dia miteny mihitsy hoe naharesy izy ireo noho ny amin'ny rahan'ny zanak'ondry sy ny teny filazana azy dia nalainy izany rano eraky ny vera izany namasinina tamin'ny anaran'i Jesosy natsopoka tao anatin'izany vera izany ny fanondro dia nangatahana hoe Jesosy ovay ho tonga rano aty tahaka n'ilay rano tany Akana, rano tamin'ny Siny dia baiko avy amin'ny vavan'i Jesosy fotsiny no niteny hoe feno io rano ny Siny ary tovozy amin'izao tao anatin'ny iray mpimaso dia nivadika ho lasa divay izany. Tsisy hafa amin'izany koa rehefa mino ianao na io rano io ary angatahanao dia mivadika ho lasa rà izany dia ny rahan'i Jesosy ilay mahery indrindra. Dia nampisotroana n'izany rahan'i Jesosy izany ilay zanakay dia nametraha tanana dia iny fasitrana natao ny testa Covid tamin'izy vao narary pozitif, voy izy andeha daholo izay tsiraray avy tao an-trano, voy daholo koa pozitif daholo, taony narary kibo, taony nanavy, taony mivalana, taony ny symptôme rehetrarehetra izany voan'ilay Covid izahay rehetrarehetra dia tsy nisy afa-tsy izay rano samy nisotro ny rahan'i Jesosy daholo dia nivavaka daholo nametraha tanana ary ndroahana devoly dia afaka somatsara izany. Izany ry havana ny herin'ny rahan'i Jesosy izay izany no ataonao afaka andronao iny ny rano izay andronao na amin'ny kovety izany na amin'ny vilany izany dia amasinao ho tonga rahan'i Jesosy izany mba ho fanasitranana anao fa dia tena hiasa tokoa ny aran'ny finoana mahafindra tendrombohitra dia tanterao izany. Dia voninahitra ry havana ao an'Andriamanitra irery ihany fa ilay testa pozitif raha tsiraray izay natao taminay tsiraray avy tato an-trano rehefa niasana tamin'ny alalan'izany rahan'i Jesosy izany dia indro fa
sitrana daholo zay rehetrarehetra ary nataony testa tsiraray avy fa négatif zany dia voninahitra ho azy rery ihany. Andeha arintsika anaraka olona anankiray izay nisitranon Jesosy tamin'ny alalan'izany raha zany ihany koa. Noho ny voninahitr'Andriamanitra nanaovana izao fijoroana vavolombelona izao dia fahasitranana azoko satria mafy dia mafy ny aretina nahazo ahy. Ny andro voalohany tamin'ny alakamisy 21 janvier no netombohan'ny aretiko. Ny aretiko izany dia tsy nahita tory mihitsy ny alin'iny, aretin'andoha, migraine, kohaka tsy akijanona, tsy nahinakanina intsony nanomboka n'io andro io. Ny zavatra nataoko dia fitsaboana lokandro, izany hoe infusion, citron, sakamalaho, tongolo gasy, ravitsara. Dia rehefa manao an'io dia tsahatra kely izy dia mivery. Fa mandritry ny alina mantolo tsy mahita tory. Io zany ny alina voalohany tsy nahitako tory. 5 andro isan'andro zany, isan'alina tsy mahita tory, fa 5 andro taorian'ny tia dia tapa-kevitra fa tsy maintsy anatina dokotera satria le zavatra nataoko rehetra tsy misy fivana fa miomby be ny areto. Dia tany amin'ny dokotera zany zavatra nahita ny kohaka nahazo azy dia ozy izy hoe traitement na Covid-19 nataoko anao izy. Dia sirop, cortisone, vitamine C, magnésie, azithromycine, antibiotique. 3 andro nanintsindrona foana, tsindrona antibiotique. Dia ny andro fahafolo ny asabotsy io tsy hitako tsony izay atao fa tena mafy be le nahazo ahy. Dia niantso an'ny pasteur Alain izay fantatro fa manasitrana amin'ny rahan'i Jesosy. Dia nolazaiko tamin'ny zavatra mahazo ahy fa tena tsy tatiko tsony aho. Efa 10 andro zany tsy mihinan-kanina sady tsy mahita tory, tena mafy dia mafy nahazo ahy. Nazavainy ahy hoe aleo ianao fa sitrana amin'ny rahan'i Jesosy. Dia efa samy fantatra angambontsika lolo hoe sitrana amin'ny rahan'i Jesosy satria hoe ataovy amin'ny vera ny fanondronao dia teneno hoe rahan'i Jesosy tia manasitrana ahy. Ka vao nataoko tokoa le izy ohatra ny zavatra mavesatra niala tamin'ny tenako, ohatran'ny maivamaivana dia ohatran'ny tsatsahatra le kohaka. Dia iny moa zany verina ny antso indray izy tamin'ny 7 dia nametra tanana. Dia io alina io zany ny alina voalohany zany hoe le 10 andro taoriana, io alina io vao tena nahita torimaso sady tsy mikohaka ny alina. Tena zava-dehibe tamiko io satria mafy dia mafy zany tsy mihinan-kanina, tsy matory. Tamin'ny andro ny alahady manaraka an'io zany dia sabotsy teo dia lahady dia niantso indray pasteur tamin'ny 5 dia nametra tanana à distance. Ary teo zay dia namaky baiboly sy nivavaka. Dia ireo natao ireo dia teny amina 21:9, Hébreux 12:28 dia psaume 72 21 ary 1 roi 1:28-53. Io zany ny alina faharoa natory tsara. Ny andro faha-12 talata io dia ny fianakaviana tsy nalala fa sitrana fa nataony hoe aleo ianao atao hoe hospitalisation à domicile ozy izy. Rehefa tsapa tonga ny dokotera na tsapa dia hitany fa sitrana tanteraka tokoa saingy ambany dia ambany ny tositra. Dia hoy izy hoe aleo ihany ianao manao PCR, test PCR, dia aleo manao scanner satria aminao mikohaka be io tsy fantatra ny etahan'ny tratranao. Ny valy ary ireo test ireo sy ny scanner dia hita fa test PCR négatif, fa tamin'ny scanner kosa nefany misy tracena infection pulmonaire. Ny antony ozy izy le dokotera dia satria ianao mikohaka ela be nefa tsy voatsabo. Dia izany hoe 10 andro tsy mihinan-kanina sady tsy natory very 7 kilo zany. Za fa tsy dia lehibe loatra aloha, mbola mafy be le very 7 kilo. Dia izao zany nataon'ny dokotera izao izy izy ianao mila misakafo tsara, tsy mila mifaneraseraman'olona, mila mijanona otrano mandritra ny 12 andro atao aorianan'iny test iny. Reto zany mba misy teboka valo tiako tsindriana aminareo. Ny avian'ny aretina dia zaly fitamin'andro ela be, ela loatra dia nahazo insolation satria za koa nanatrika chantier dia indray mandeha isaky ny 2 andro no makany mandritra ny 2 volana. Amin'izany 35 degré maraina ka hatramin'ny hariva.
tsy nietreta mihitsy aho hoe nanonao foana zany. Tiako niteboka faharoa taorina keliny a vao nafantatra fa ay zany a le fahasitranana tamin'ny rahan'i Jesosy io sy ny fametrahan-tanana nataon'ny pastera dia fanindry tsara mihitsy a tamin'ny asan'ny fanafody nataon'ny dokotera tamiko satria efa nilazainy hoe raha mbola tsy sitrany ianao a dia miverena kely latsinainy sabotsy io fa ny sabotsy io zany a ny sitrany dia io no tiako tsindriana kely hoe Andriamanitra zany a mampiasa ny dokotera amin'ny fitsaboana fa Andriamanitra no manasitrana. Isika tsy voatery halala ny izay hitondrany atsika fa izy mahafantatra. Teboka fahaefatra zany a tena navonjy ahy tokoa io aretina io satria raha tsy narary teo a dia mbola nanohy a verimena tany foana dia mety lasa grave kokoa no mety nahazo azy satria mety areti-koditra kansera mihitsy. Fa famonjen'Andriamanitra zay le misy ratsy mitranga amin'ny tena tsy voatery ho ratsy satria Andriamanitra mitantana ny fiainantsika. Ka ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa ho an'izay tian'Andriamanitra. Dia mbola misy révélation zany tamin'izay namaky baiboly izay sy pastera. Za zany a manana mission hizara izay zavatra nahazo azy zay a ary hitory ny filazantsara fa Andriamanitra dia akaikitsika mandrakariva tsy misy fetra ny fitiavany atsika. Dia misy lesona koa zany azoko tamin'io fotoana io rehefa ao anatin'ny fitsapana lehibe toy izao ohatran'ny zaza tsika teo zany natsapako fa ay zany a mila teraka vaovao ohatran'ny zaza zany tsy hitany intsony lalana le dia za zany a tsy hitako koa izay azo atao fa niandry zay fitondran'Andriamanitra. Hitanareo moa zany rehefa ao anatin'ny tena fahasahiranana ara-tsaina anao a dia mandeha ilay saina. Raisiko adidy tsy andraikitra nomen'Andriamanitra ny anaovako azy anaovako aty fijoroana vavolombelona ity hitory fa samy tian'Andriamanitra isika rehetra tsy misy fetra ny fitiavany. Teo no natsapako fa ay zao tsy olona zao tontolo zao intsony satria efa nifidy an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ka izao tontolo zao a navonjy ahy fa Andriamanitra rery a saotranao Andriamanitra fa tena nomenao hery sy fanantenana ary fitokisana ka na inona tsy hodiro mahery nahazo ahy na inona raha nanamaloka ny fiainako dia natoky anao foana sy tsoa ihany fa teo anao Jesosy ko malala niaro sy nankahery ahy fa indrindra tao anatin'ny fisalasalana amin'ny tsy fahafantarana hoe isy farany ve ty fijaliako ity amin'izao aretin'izao ary tsy fantatro koa raha rovina ny famonjena ka afaka mikipy aho makany amin'ny lalana tsy fantatra satria noho ny mitondra zavatra teniriko a mba hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny tsirairay ny zavatra teneniko eto satria nandalo amin'ny zavatra sarotra ary nanana fiainana mety mitovitovy amin'ny sasany tsy andro fotoana elabe vao hivavaka vao bebaka fa mba tiako zany a mba bebaka dia maximum man'olona zao ataoko zao saotra indrindra tompoko ary misaotra an'Andriamanitra koa afaka nanome fitenenana ohatran'izao.